miaraka aminareo any an-tokatrano indray amin'ny alalan'ity fandaharana momba ny météo ity. Efa ao anatin'ny lohataona sika, inona moa izany lohataona? Izany hoe miala avy any amin'ny vanim-potoanan'ny ririnitsika, miala tsikelikely avy any dia miroso makany amin'ny fahavaratra. Vanim-potoana anankiray izany izy manelanelana ny ririnina sy ny fahavaratra. Ao anatin'ny lohataona mety mbola mitsimbatimbatika be mihitsy ny toetry ny andro, mbetika mety mafana be, mbetika mangatsiaka, ary indraindray koa mety hisy ny orana tandrifindraona ary mety arahi-kotroka mihitsy azy izay. Dia raha hoandra-pito izao ny mandrafitra ny toetry ny andro dia saika alo izay antonony. Aty amin'ny tapany avaratry Madagascar aty dia somary mitsoka mafimafy ny rivotra, indrindra eo anelanelan'ny Antsiranana sy Antalahy dia ahazo onja vaventy mahatratratra any amin'ny 3 faingo 5 metatra any ho any. Izany hoe mila mitandrina izany ianareo rehetra mpampiasa ny ranomasina any amin'ny fari-dranomasina iny mba hisorohantsika ny loza mety ho vokatr'izay. Ny mety ho toetry ny androntsika re ho andra-pitsy vao maraina dia ahazorana mitsitapitapy sady malefaka ny aty amin'ny faritry Sava aty, toy izany ihany koa ny any Analanjorofo ohatra ny Toamasina any. Mandrahondrahona kely ny eto amin'ny faritry ny Afoatany fa ny ilany atsinanany fotsiny no mahazo erikerika manifinify, dia ny ilany atsinanany faritry Sofia ihany koa mahazo orana malefaka mitsitapitapy. Sisan'izay dia saika hibalika ny masoandro, izany hoe inilany andrefan'iny sy ny tapany atsimo Madagasikara. Ho an'ny tolakandro sy ny takariva dia mbola hitohy anorana malefaka mitsitapitapy hatrany ny any amin'ny Sava sy Analanjorofo iny, eto amin'ny faritry ny Afoatany fandimindimby eo ny rahona sy ny masoandro, toy izany ihany koa ny any amin'ny Melaky sy any Morondavany. Sisan'izay dia mibalika be mihitsy ny masoandro, maina ny andro izany randra-pitso. Dia ny vinavina ho an'ny maripana somary midina indray zareo ny ambany indrindra 9 degré Celsius any Avakinankaratra any no ahitantsika an'izay, ary manodidina ny 17 sy 18 degré Celsius eo ny any amin'ny Morotsiraka hatrany amin'ny 20 degré Celsius. Ny vinavina ho an'ny maripana ambony indrindra indray dia midina ihany koa ny teto amin'ny faritry ny Afoatany, lasa eo anelanelan'ny 20 sy 22 degré Celsius eo, fa mananky ny 5 degré kosa nefa ny maripana vao vinavina ambony indrindra any Mahajanga sy any amin'ny faritry Melaky iny, midina kely ny any Antsohihy 13 degré Celsius. Dia toy izay izany ny maripana ho an'ny rapitso ny ambony indrindra. Raha hivoaka any amin'ireto tanàna ivelany vitsivitsy ireto ianao dia any Paris sy Milan ary Bangkok mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Any Johannesburg mibalika be ny masoandro, ny any Nairobi no somary andrahondrahona kely, ny any Maurice, Comores sy La Réunion dia mifandimbindimby eo ihany koa ny rahona sy ny masoandro. Ny any Seychelles dia anorana malefaka ny andro. Dia izay indray ny masakazina roso ho an'ny anio, mirary alina mahafinaritra hatrany dia mandrapitafy indray tompoko lasy tompoko.